Nanomboka tamin'ny valo sy fahefany teo eo dia tamin'ny voalohany mbola afo kely fotsiny aloha teo, mbola afo kely, mbola nidonaka kely fotsiny dia avy eo rehefa tonga le pompier dia le pompier konkoa mbola nanomana ela be ry zareo dia efa nirehitra be le afo zay vao nirehitra be le afo vao tonga ry zareo dia ny olana koa le rano koa mbola tsisy dia le olona manodidina koa lasa nikoropaka taitra tampoka dia nikoropaka be dia tany amin'ny lalam-by ary naka rano dia avy eo lasa may tsy nisy azo andraisana tsony, entana kely fotsiny no vovoaka teo tamin'ny ray teo eo iny vao tapitra dia le rangaha lehibe iray iny ihany maty ihany tsy tafavoaka tao. Za aloha zany tany ambanivohitra no natsoina tamin'ny sivy-latsaka fehefany teo dia rehefa tonga teto aho efa trano efa mirehatra ny vatanina, izany hoe efa tena tsisy azo natao intsony zany. Ny pompier efa tonga ara-potoana fa noho ny rano filazan'ny olona tsy ampy ilay fitaovana nentin'ny pompier. Afa tamin'ny telo maraina vao tena hoe maty ny afo teto. Misy balle friperie ao dia mbola misy otrikafa amin'ilay balle friperie. Ny fiandohan'ny afo raha fijery sy ny fahitany rehetrarehetra azy anisan'ny taony tena dia teo an-tenatena moa zany dia vita ny may zany teo an-tenatena dia nakatra ambony dia tafidina taty amin'ny farany ambany satria izay mbola navita namoketana taty amin'ny farany ambany. Source-le afo raha ny tantaran'ny olona sy manodidina ilay kapo-circuit fa teo an-tenatena anatrano moa zany izy teo ampovoany satria dia etazy izy io dia teo ampovoany.